ankehitriny ny iraka nampanaovinatsika araky ny voafaritra tao anatin'ny tondrosotro. Iraka goavana koa no nomenatsika tamin'ny fanomanana sy fanatanterahana ny fifidianana tamin'ny fomba mangarahara demokratika ary nekeniny rehetra ny valy na ny teto an-tanindrazana zany na ireo mpanaramaso avy tany ivelany raha ny tatitra nataon'izy ireo no jerena. Na vitadikana lehibe isika na de teo aza ny olana sy ny sakantsakana samihafa izay tsy maintsy nosedrena. Nasehontsika fanahy niara-ny asa isika tato amin'ny gouvernement miombonana na dia samy nanana ny firehana politika ny aviany aza ny tsirairay. Koa raha rotiko zao fotoana izao anolorana fisaorana anareo ministre rehetra niara-ny asa akaiky tamika. Antenaiko fa netrekefa azotsika tamin'ny fitantanana ny raharam-pirenena nandritra ny nitetezamita iny dia ho toizitsika sy ho atsaraitsika trany any amin'izay andraikitra rehetrarehetra ho sahanitsika amin'ny ho avy. Ho fankasitrahanareo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta no ny asa vitany dia notolorana mariboninahitra ordre national izy ireo. Ministre valo ny ampin'ny Premier ministre no nasondra au Grand Croix de deuxième classe de l'ordre national. Ministre valo hafa ihany koa no nahazo ny Grand Officier ary 10 no notolorana ny commandeur.